atokiny radio oazisoanao zao mahatoky amin'ny fanekena fandaharana iarahana amin'ny départementan'ny fitantanam-pianana kristianina eto anivon'ny fédération amin'ny fiangonana adventiste Madagasikara afovoany manomevony naitrany Kristy motsy mety vera inydrindrare riverenantsikinja faly miarabantsika ry mpiano ajaina anokana fotoana isika mandritra ny 1 andro izay andiniantsika manokana loha hevitra lehibe matoky amin'ny fanekena izay andiniantsika loha hevitra maromaro anatin'izay 1 andro izay zaraina 3 herinandro izany koa amin'ity herinandro voalohany ity dia ifantoka amin'ny loha hevitra manao hoe matoky amin'ny teny nataony Andriamanitra. Andro voalohany ny andro anio izay anomboantsika ty fandiniana matoky amin'ny fanekena ity. Andro voalohany izay andiniantsika ny lohateny manao hoe tsy mivadika Andriamanitra. Andeha hivavaka isika mialohan'ny izarantsika izany loha hevitra izany. Andriamanitra raha any tsara sy masina indrindra izay ny an-danitra, ianao ilay Andriamanitra marina, ianao ilay Andriamanitra mahatoky, ianao ilay Andriamanitra tsy miova, omaly sy ankehitriny ary mandrakizay. Ianao ilay Andriamanitra namorona anay olombelona, dia tianao ny hanao fanekena aminay ary anavao zany fanekena izany izay tianao indrindra mba ho tanteraka aminay tsirary avy izany, satria Andriamanitra mahatoky tokoa ianao. Izahay matetika no niala tamin'ny fanekena taminao, izahay no nivadika taminao Andriamanitra, izahay no nafoy anao, dia misaotra noho izao tombontsoa izay menonay izao mandritra ny 1 andro izay dia anavao indray ny fanekena ary anamafy ny fahatokiana ny amin'ny fanekena izay ataonao aminay tsirary avy, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tsy mivadika Andriamanitra, marina tokoa izany ireo mpiano ajaina, satria Andriamanitra dia tsy miovaova tahaka antsika olombelona. Andriamanitra dia mahatoky, Andriamanitra dia marina. Voalaza amin'ny nomero 7:20 manao hoe Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak'olombelona ka hanenina, moa efa nilaza va izy ka tsy ifainy, na ifanteny va izy ka tsy notoaviny. Marina loatra izany ten'Andriamanitra izany. Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, ho ny ten'Andriamanitra. Tsy mivadika Andriamanitra. Tsy takatsika milaza hoe eny tompoko, avy eo ampitso, dia mifanohitra amin'izay indray no lazaitsika. Ao amin'ny Deutéronomie 7:7 dia milaza tahaka izao ny ten'Andriamanitra: koa ako fantatrao fa Jehovah Andriamanitrao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky, izay mitandrina fanekena sy famindrapo amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny, hatramin'ny taranaka arivo mandimby. Andriamanitra no Andriamanitra, ary Andriamanitra mahatoky, izay mitandrina fanekena. Ao amin'ny Tesaloniana 1:5-7 sy ny 7 dia hoy ny ten'Andriamanitra: ary Andriamanitra ny fiadanana ane hamasina anareo samotanteraka, ka aoka rovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo tanteraka, ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo, sady izy ihany no hanefa izany. Mahatoky izay miantso anareo. Ry havana malala, Andriamanitra dia mahatoky. Andriamanitra dia tsy miova, Andriamanitra dia tsy mandainga, Andriamanitra tsy mivadika amin'ny teniny Andriamanitra.
ary antoka lehibe ho antsika izany rem-pianao-jaina fa atram'izao dia mahatoky Andriamanitra. Dikan'izay ny ten'Andriamanitra ihany koa dia mahatoky izany ten'Andriamanitra izany, natao ho antsika mandritra ny taranaka arivo mandimby ho ny tenin'Andriamanitra, hatramin'ny taranaka arivo mandimby ny tenin'Andriamanitra, ary mahatoky izany ten'Andriamanitra izany. Fenon'Andriamanitra fanaminan-tsoa avy aminy ny fiainantsika tsiraray avy. Ary raha tsy eo ny fitondran'Andriamanitra dia eritrereto anie hoe io rivotra izay ianantsika io dia lasa mivadika ho feno pozina sy aretina. Jereo eritrereto kely ary alaivo sary an-tsaina izany toe-javatra izany. Raha tsy eo ny fitondran'Andriamanitra, raha tsy eo ny fanambinan'Andriamanitra na amin'ny rivotra izay ianantsika fotsiny aza, dia loza zavatra maso atsika. Mpanao soa sy tena mpiary feny fiantranantsika tokoa eo Andriamanitra io. Nanome ny masoandro izy zay manazava, manome hafanana atsika, manome ny volana izy zay manazava ihany koa, manome atsika ny ranorana izy zay manamando ny tany, mahatonga ny zava-maniry mba hitombo ry havana malala. Izany rehetra izany dia harena izay omen'Andriamanitra antsika maimaim-poana izany zavatra rehetra izany. Ary Andriamanitra dia mampifandray ny zavaboary, ary amin'ny alalan'ny zavaboary eny no ifandraisan'Andriamanitra amintsika tsiraray avy. Ako ao tsapatsika tokoa izany rehefa mandinika n'ireny zavaboary ireny isika, satria tenany tamin'ny alalan'ireo famantarana eny an-danitra sy ety an-tany dia miay atsika Andriamanitra. Miay atsika izy mihoatra noho ny fiain'ireny ny zanany, mihoatra noho ny fiantrany ray aman-dreny ny zanany, no fiantrany Jehova ireo izay matahotra azy. Andehitsika hivavaka amin'ity anio ity. Raha tsy mivadika Andriamanitra, raha mahatoky Andriamanitra, andehitsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra, satria noraisiny ho zanany isika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Andehitsika hisaotra an'Andriamanitra satria miay atsika izy. Ary voalazany teniny izany fa miay atsika mihoatra noho ny tsintsina, miay atsika mihoatra noho ny ahitra maniry eny an-tsaha Andriamanitra. Andehitsika hivavaka ihany koa satria Andriamanitra dia azo ianterana, satria tsy mivadika izy, mahatoky izy, dia azo tsika ianterana tanteraka Andriamanitra. Andehitsika ary atoky azy ary antehatra tanteraka amin'ny Andriamanitra izay mahatoky sy marina ary tsy mivadika. Andao hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra, satria mahatoky ianao. Misaotra anao izahay satria tsy mivadika ianao, tsy mivadika amin'ny teninao izay nolazainao ianao, fa manatanteraka ny teninao hatramin'ny taloha ka mandraka ankehitriny ary mandrakizay, dia miorina mafy ary mahatoky ny teninao. Misaotra anao izahay satria noraisinao ary noekenao ho zanakao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia miay anay ianao, mihoatra no ny fiantrany ray aman-dreny ny zanany no fiantranao anay. Miay anay ianao mihoatra no ny tsintsina, mihoatra no ny zava-maniry, satria noforononao izahay araka ny endrikao, novolavolainao izahay Andriamanitra, sarobidy izahay eo anatrianao. Misaotra indrindra noho izany
fiahinao sy ny fitiavanao anay zany ankehitriny ary satria Andriamanitra mahatoky ianao dia ampio izay tsirairay avy hiantehatra tanteraka aminao, ampio zahay tsirairay avy tompo hitoky aminao satria tsy misy Andriamanitra azo ianterana afa-tsy ianao iray ihany ary ianao dia mahatoky sy marina. Aoka ny tsirairay avy ary mba ametraka ny fitokisany aminao ary ametraka ny fiainany eo aminao satria mahatoky ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anonana zavavaka izany. Amen. Mametraka ny mandram-piona ho amin'ny rampitso indray ilay havana malala dia andinika aloha hevitra vaovao indray tsika toy ny amin'le hoe mahatoky amin'ny teny nataony Andriamanitra amin'ity herinandro voalohany izay iarahantsika mandinika ilay loha hevitra lehibe manao hoe mahatoky amin'ny fanekena. Mametraka ny mandram-piona ho amin'ny manaraka indray. Natotry ny radio Oasis ho anao teo mahatoky amin'ny fanekena. Fandaharana niarahana tamin'ny département ny fitantanam-piainana kristianina eto anivon'ny fédération nationale adventiste Madagasikara afovoany. Manomeko ny nahitrany Kristy motsy mety vera iny indrindra re miverenatsika indray.